io ny mahasamihafa an Jesosy ry havana. Mahafantatra antsika tsirairay raha izy, mahafantatra ny tena ilayntsika. Jaona 10:7 amin'ny aran'i Jesosy, niondroko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy. Ten'Andriamanitra izay anjarantsika androany dia nalaina tao amin'ny Jaona 2:2 ny 1:1 ka hatramin'ny 4:20. Jaona 2:2 ny 1:1 ka hatramin'ny 4:20 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy teo amoron'ny ranomason'i Tiberiasy, ary toy izao no nisehoiny. Niaraka Simona Petera sy Tomasy, izay atao hoe Didimo, sy Natanaela ilay avy tany Kana any Galili, sy ireo zanak' Zebedio ary mpianatra roalahy hafa koa. Hoy Simona Petera taminy, andeha hanarato aho. Hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy ka niditra atsambo kely, ary tamin'iny alina iny dia tsy nahazo na inona na inona akory izy. Ary noho efa nazava ratsy ny andro dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, anaka, manan-kanina va ianareo? Dia namaly azy hoe izy, tsia. Ary hoy izy taminy, alatseo amin'ny sisiny ankavanan'ny sambo kely ny aratonareo dia ahazo ianareo. Koa dia nalatsany izany ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azy an-drano. Ary hoy ny mpianatra izay tiany Jesosy tamin'ny Petera, ny tompo iry. Ary reny Simona Petera fa ny tompo iny dia nisikina ny akanjo ivelany fa tsy ny akanjo izy, ka nirotsaka teo amin'ny ranomasina izy. Fa ny mpianatra sasany nandeha atsambo kely ihany nisarika ny arato feno azy an-drano, fa tsy lavitra ny tany izy, fa tokony 200 akoho ihany. Raha vao niakatra teo an-tanety izy dia nahita hafinarina teo sy hazan-drano teo ambonin'ny ahary-mofo. Hoy Jesosy taminy, analao hazan-drano amin'ireo vao azonareo ireo. Dia niakatra Simona Petera ka misarino eo an-tanety ny arato feno hazan-drano vaventy 350. Ary na dia be tahaka izany aza izy dia tsy tritra ny arato. Hoy Jesosy taminy, avia hisakafo. Fa tsy nisy mpianatra sahy nanontany azy hoe, iza moa ianao? Satria fantany ihany fa ny tompo izy. Ary tonga Jesosy dia nandray ny mofo, ka natony azy dia vao nihaza an-drano indray. Izany ny fanoteriny nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Raha masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, iteninao ny fahamarinana. Amen. Ny fiangonana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Raha abatratry ny Pasika ho antsika rehetra, teo tokoa ny mbola tsy nihaona tamin'ny heriny, dia irary izany Pasika izany ho antsika fiangonana amin'izao andro izao dia mbola atsarovana ny itsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Petera niteny hoe andeha hanarato aho. Tsarika kely ny saiko ity satria amin'ny voambolana teny anglisy zany hoe andeha anjony na andeha hanarato zany dia olona andeha haka congé zany, olona andeha haka rivotra, mafy ny asa, torovana isan'andro dia andeha aloha haka rivotra kely aho. Gone fishing hozy ny anglisy rehefa miteny azy, naka congé. Dia mba nieritreritra an'izay nandinika ity teny ity hoe, hozy Petera hoe andeha hanarato aho. Antsika fa misy olona tena tia manao an'izany jono zany, zany ny fialamboliny. Raha ny eto amin'ny titenitsika ity dia tsy fantatra mazava, tsy voalaza mazava moa hoe inona ny antony tenenan'i Petera hoe andeha hanarato aho. Fa mba azotsika tsara ilay contexte, zany toedra raha nisy tamin'izay zany, dia tsara manao tamberina kely sika
ny tantara ny ainan'izy ireo. Tsy ahivina fa rehefa niantso ireo mpianany Jesosy anaraka azy dia nafoy ny asa mandrarahany ireo mpianatra, nafoy ny asa fivelomany, nafoy ny fianakaviany, dia tonga nanaraka an Jesosy, nanaradian Jesosy 3 taona, mandritra ny 3 taonany. Nanana an Jesosy sady mpampianatra izy, mpitarika. Jesosy moa dia sady nanao fahagagana maro be. Namoky ny 5,000 lahy tany an'efitra izy, tsangana teo ambony rano, nampangina ny rivotra, namoaka demoni maro, ary koa nanangana tamin'ny maty, tamin'ny Lazarosy zany. Ary reto mpianatra reto tamin'izay nanarahany an Jesosy dia mba samy nanana koa ny faniriany, ny fiheverany, ny fikasany tsirairay. Raha i Jaona izay voalaza koa fa eto amin'ity tantara ity, Jaona dia anisan'ireo nangataka maningina an Jesosy raha mba afaka mipetraka eo ankavia sy ankavanany rehefa tonga any amin'ny fanjakan'i Jesosy. Izay roa lahy mba afaka mitoetra eo ankavianao ve dia ny iray eo ankavananao. Any amin'ny Marka 10 natantsika an'izany tantara zany. Ny mpianatra rehetra koa tamin'ny alalan'i Petera no mpitondra tenin'izy ireo, dia nilaza an'izao tamin'i Jesosy hoe efa nafoy ny zavatra rehetra izay noho ny aminao, ka mba inona no mba anjaranay. Petera ny teny an'izany tao amin'ny Matthieu 7:17-20. Ary betsaka ny tantara ahitantsika an'izany, mbola miady hevitra koa zareo hoe iza mba lehibe indrindra amintsika, amin'ny mpianatra izany. Hitantsika fa nandritra zany 3 taona niarana tamin'i Jesosy zany dia niriaria tokoa ny mpianatra, ary nihevitra fa tsy hanapataperana izany, indrindra miaraka amin'ity Jesosy mahavita zavatra be dia be ity. Ka noho ny efa nanambara Jesosy hoe zaho anie ka ho ambojaliana, zaho anie ka ho vonoina ho faty, ary zaho anie ka ho faty, dia tsy nieken'ny mpianatra izany. Hoy Petera hoe sanatria ho anao zany. Sanatria ho anao zany Petera. Kanefa hitantsika fa tao anatin'ny fotoana fohy, 5 andro monja dia tsy mbadika ny tantara, tanteraka zany zavatra nolazain'i Jesosy zany. Ary tao anatin'izany dia hitantsika fa raha i Petera no resahana dia intelo nandahan'i Jesosy izy raha nanontaniana. Laza Petera hoe tsy mba fantatro io lehilahy io, nefa izy vao teo no nilokaloka tamin'i Jesosy hoe zaho tsy mba handao anao. Ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy 3 andro tao aorian'ny nahafatesany, dia hitantsika fa nitoetra tamin'ny tahotra, niahaka ny mpianatra, nidy aman-trano izy ireo, nitoetra tao anatin'ny tahotra ny mpianatra. Rehefa novangin'i Jesosy koa izy ireo dia mbola natahotra ihany koa, natahotra hoe matotoy ity. Hitantsika zany fa fanahina, tahotra zany namen'ny foniny reto mpianatra Jesosy reto. Tsika ilazana hoe tratra mipasika zany efa faly tsika, tsy manana zany tahotra zany intsony, fa ireto mpianatra reto tamin'izany fotoana zany ry havany dia tena tao anatin'ny saina mifamafao. Ary eto dia nialoha lalana any Galily, araka ny nandidiny Jesosy azy Petera sy ireo namany vitsivitsy. Havana malala, mbola ao anaty olona traumatisé zany ireto mpianatra reto. Mbola traumatisé satria mbola tsy araka ny saina ny mandahatra ny zavatra rehetra nitranga nino ao anatin'ny izay fotoana fohy izay. Zareo tokoa nahita izany fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana zany, ary izay no mbola souvenir mipetraka ao an-tsain'ny zareo amin'ny fotoana taorian'ny nitsanganan'i Jesosy io. Ary
Normal tokoa raha hoy Petera hoe dia anjona aloha. Any no ahafahana mba misy repère, mba tsy misafotofoto ty mba zavatra hainy. Dia any aloha no andehanany Petera, andeha Anarato, mba ahafahana mampitony ny fo. Io le refuge, le kokonina tsirairay avy dia Manarato ny any Petera. Nanaraka izany koa ny mpianatra sasany araka ny voalaza teo. Ary hitantsika fa an'itony tantara dia tsy nahitany fanombiazana izany, fa vao maika aza hankivina no azo tao. Ary eto dia olona ray tsy fantany milaza hoe anaka, manakoanina va ianareo? Anaka, manakoanina va ianareo? Raha ny fijery zany teny zany dia toa maneso, toa teny maneso zany mpanjono ireto olona ireto. Nefa dia zany ny fantaniana apetrany hoe anaka, manakoanina va ianareo? Efa hatramin'ny alina tokoa izy ireo no nanjono tao. Fa tsy nijanona teo ihany ny tenin'ity olona ity, fa nampiany hoe alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely, ny aratonareo dia ahazo ianareo. Alatsao amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely, ny aratonareo dia ahazo ianareo. Ary rehefa nataony tokoa zany dia hitantsika fa feno ny arato. Mba misarika asaintsika isika amin'ity zavatra mitrango ity hoe iza reny mba olona tonga mijery reto mpianatra reto any amin'izay toerana anjonoany any, amin'ny fotoana mbola mamamy ny torimaso. Iza ny olona tahaka izany? Moa namana akaiky ve? Moa fianakaviana ve? Tsy tompoko tsy ireny. Tsy ireny fa Jesosy ny tonga any amin'izany toerana sy fotoana izany indrindra, izay tsy hampoziny reto mpianatra ireto. Ary Jesosy no tsinjon'ny Jaona. Jesosy no tsinjon'ny Jaona eto. Tsy fantany, tsy hitany tarehany fa fantany hoe Jesosy izany. Ary tenenana amin'ny Petera hoe ny tompo iry. Fantary Jaona izay inony ry havana. Fantary Jaona izay inony. Ary ny tantara mitrango eto dia tantara efa niainan'ny Petera tamin'ny fony Jesosy ny antso azy ho mpanaratolona. Any amin'ny Matthieu toko 4 no ahitantsika ny tantara io, ny antsoin'i Jesosy an'ireo mpianany ho mpanaratolona. Ny tompo iry fa tsy olona mpaneso, tsy olona tonga anatsatso fotsiny, anampitrotraka ny fahakiviana efa manjo. Eto zany Jesosy dia tonga naneho ny fahefany, maneho fa izy no mahefa zavatra rehetra. Eny na dia ireo zavatra izay iverintsika fa kapokatsika aza. Asehony amin'izao fisehony izao fa izy no afaka mampahomby ny fikasantsika. Izy no afaka mampahomby izay zavatra ataontsika. Ary izy koa no afaka manome antsika izay zavatra tena ilaintsika sy irintsika. Ny tantara hoe eto dia tsy tritra ny arato na dia feno azan-drano ary 3:50. Tsy tritra ny arato. Ary i Petera dia vitany ny sarika io arato io, izy rery nakany amin'ny sisiny. Ary hitantsika koa fa amin'ity indray mitoraka ity, tsy toy ny tamin'ilay tantara tamin'ny Matthieu 4 teo, dia efa nisy afony rehetra, efa nisy hazan-drano ihany koa efa vonona teo. Dika fahalavorariana zany ry havana malalo amin'ny tompo. Ilay fahalavorariana na koa ilay fahatanterahina ao amin'i Jesosy. La perfection. Ary izay no lazain'i Jesosy ao amin'ny Jaona toko 5:15, milaza hoe ny anaran'i Jesosy
izao ny voaloboka, ianareo no sampany, izay miray ambiko, ary izao ao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Firaisanao amin'i Jesosy io dia ahitana ny fahatanterahana, mamoa be. Ary ny zavatra tena tinambara amin'izany rehetra zany, izay sady ambony indrindra dia ny hoe Jesosy no tena manafaka ny helotsika ka mahatonga antsika ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra, ary vita fihavanana koa amin'Andriamanitra araky ny asa fisonona izay efa nataony. Tsy izany ihany nataon'i Jesosy amin'ny Petera ry havana, fa raha jerena ny tantara dia na dia nandao azy sy Petera, na dia nanda ny Jesosy ara Petera, nanda azy ny telo, dia tsy niteny tamin'ny Petera io izy hoe aleo indray tady olo-kafa fa ianao tsy atokisana. Efa navelanao faty rery aho, aoka antsika samy miala kita. Namerina ny Petera tamin'ny laoniny, izany no nataon'i Jesosy teto ry havana. Namerina ny Petera indray tamin'ny fiantsona azy, ny amin'ny mampahana rato olona azy, ny amin'ny mavato anorenan'i Jesosy ny fiangonana azy. Ary izany no hitantsika amin'ny fantaniana izay apetraka Jesosy aorianan'ity teny ity, amin'ny 5:17 izy dia intelo Jesosy manontany amin'ny Petera hoe ry Simona zanaky Jona, moa ty hava ianao fa ano ary miondroko. Famerenana amin'ny Petera amin'ny laony indray, amin'izay efa niantsony Jesosy azy. Ry havanao amin'ny Tompo, na dia mivadika tokoa azy isika olombelona, Jesosy kosa tsy mba mivadika. Izy ilay tsy miova, omaly sy anio ary mandrakizay. Hebreo 13:9. Havanao malalo amin'ny Tompo tsarovy fa efa an Jesosy izao sy anao. Efa azy isika, ary izany dia natombony tamin'ny nanaovany batisantsika. Ary amin'izany dia ny fiainako ny fiainanao koa dia efa fiainan'i Jesosy izany. Na izany aza nefa dia mbola maro ny zavatra mety mitranga eo amin'ity zao tontolo izao ity, izay mampitondra ahiahy, mampitondra tahotra antsika, mety mampamafao ny saintsika, tonga ny fahoriana, donam-pahoriana antsika dia very mihitsy tsika indraindray, herinandro tsika tsy tafaverina any tahaka ny Petera ilay andeha anjono aho. Mety vao tamin'ny herinandro tsika nankalazany Pasika, fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, nefa amin'izao herinandro zao dia efa mety efa maro ny trotraka, mety efa maro ny vizana. Tsy jery fotsiny andraikitra ny ampiasana, ny ao an-tokantrano, mety efa verina ny ankiviana amin'ny ankamaroantsika. Za zao raha nijery ny calendrier ny fiangonana, efa feno izy ao hatramin'ny volana May, efa tototra. Mampitehiteny eny dia mba anjony koa dia mba anarato koa aho. Raha ny androany fotsiny dia activité ny fifilina androany, ny skoto lasa any Lille. Misy hafa amintsika koa lasa ny Poro, mety misy mba nanarato ihany koa. Zany rehetrarehetra zany ry havana dia mavesatra ho antsika, ary indrindra mbola maro koa ny fahotantsika izay manavesatra antsika isan'andro. Eny na dia fahotana efa ela aza, ireo dia mbola averiny, ataony devoly mitamberina ao an-tsaintsika ao ihany.
fantaniana afaka mipetraka amin'izao fotoana zao dia hoe moa ve isika manana firaisana amin'i Jesosy isan'andro tokoa? Moa ve isika tena manana firaisana amin'i Jesosy ny mahatsiaro vizana? Moa fantatro tokoa ve izay inoko? Moa fantatro tokoa ve izay inoko? Ka raha miteny Jesosy, raha mandreny teniny aho, dia ahita azy tokoa ve aho tahaka ny Jaona? Nalala hoe ny tompo iry. Moa fantatro tokoa ve ilay inoko? Dia malala amin'ny tompo, mbola hafa ihany raha ity Jesosy ity. Tsy misy ny toy azy. Raha Jesosy raha afaka tonga dia niakatra any an-danitra izy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Afaka nampiteny ny anjely izy hoe ilazao ny oloko, fa efa tanteraka avokoa ny soratra masina. Lazao izy mba ino izay voasoratra rehetra amin'ny soratra masina. Kanefa namangy ny olona Jesosy ry havana. Namangy ny tsirairay izy. Tamin'izy roa lahy izay nakany Emaosy dia niara-dia tamin'izy ireo izy. Niara-dia tamin'izy ireo izy mba hanazava ny sainy. Iza no andeha hiara-dalana amin'ny olona izay efa mandeha any, zao ny hery zareo. I Tomasy, hoy Tomasy, za tsy mba ino raha tsy mahita. Dia tonga tokoa Jesosy namangy azy. Hozy izy, ataovy eto ny tananao. Tsapao, mihotrondro aho amiko. Io no mahasamihafa an Jesosy ry havana. Mahafantatra antsika tsirairay izy. Mahafantatra ny tena ilayntsika. Jaona 10:7 amin'ny aran'i Jesosy. Niondroko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy. Niondroko mihaino ny feoko ary izao mahalala azy. Ry havana malala, tantara efa niainan'ny mpianatra efa ela, kanefa mbola mahakasika mivantana ny fiainako, ny fiainanao amin'izao ankehitriny izao. Dia tantara tokony hotsarovantsika mandraka hariva ity tantara ity, indrindra rehefa sendra torovana isika, rehefa sendra vizana isika, rehefa mifamahofao be ny ao amin'ny lohantsika ao, dia tokony hatsaro ity tantara ity tsika, ary mba hitondra antsika koa hibebaka fa fotoana maro ny herintsika lany amin'ny zavatra tsy misy dikany. Ny fotoanantsika lany amin'ny zavatra, lany amin'ny rivotra, vizana isika. Tsy haitsika ny mihaino ny feo an'i Jesosy. Tsy mianatra antsika. Tsy fantatsika hoe Jesosy anety miteny amintsika ity. Fa mbola misaotra ny Tompo isika raha mbola afaka nandreny teniny androana. Omeny fotoana antsika rehefa eo hanatrika ny asa sy fampaherezana. Ary dia ho tahaka ny mpianatra ihany koa, mba mety maheno koa ny feon'i Jesosy izay manazava ny saintsika, ny alalan'ny teniny. Mety zao toriteny zao, mety toriteny eninao ankeo maraina, mety toriteny eninao tamin'ny herinandro, mety vavaka eninao, mety hira ray nanaitra ny fonao, kanefa dia tsapahnao fa amin'izany indrindra no tenenan'ny Tompo aminao, amin'izany no amanginy Jesosy asianao amin'ny alalan'ny teniny. Ary dia ho sambatra tokoa isika asianao raha mahita azy amin'ny finoana, mahita ny famanginy Jesosy asianao amin'ny fotoana rehetra izay omeny antsika. Dia hiara-homana aminy,
hiara-momana aminy sy ny ray any amin'ny fiainana mandrakizay. Raka ny teny milaza hoe sambatra izay mahita izay tsy mahita nefa mino. Jaona 2:20. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary fanahy masina.